Am kafanina tranoray topolasy topoky vavy no tsy dina tokantranotsika amin'izao alady alina izao sainam-panajanatsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany amin'izao riva izao atolotratsika izay tokantrano ary ny arahaba dia asaintsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany taranja baolina lavalava no resahantsika misimisy amin'ity ariva ity izay andraisantsika vahiny any koa izay nanasany ny fandarana mahery ny filohan'ny fédération malagasy ny rugby na ny malagasy rugby izany fa makasika izay taranja baolina lavalava izay dia larana fahaefatra ny makidy Madagasikara nandritra ny fiadinan'ny tompontakany Afrika ho an'ny lalao baolina lavalava lalaovin'olona fito izay nitanterahana tatsy Kenya omaly sy androany raha ny vaovao azo avy noterana dia tokony tsara noho io ny vokatra azon'ny Madagasikara saingy sarotra dia sarotra ny miona amin'ireo firenena miteny anglisy izay ao anatin'ity tontolon'ny taranja baolina lavalava ity satria dia saika izy ireo avokoa no tafiditra ao anatin'ny telo voalohany zany amin'ity fedina ny tompontakany Afrika ho an'ny taranja baolina lavalava ity Kenya mo no nandresantsika teo amin'izay fedi toerana larana fahatelo izay Uganda kosa no larana voalohany izay nandresan'ny Namibia izay azo lazaina hoe vokatra somary hafahafa ihany satria raha nilazan'ny Namibia sy nilazan'ny Kenya dia tokony sarotsarotra ny hipetrahan'izy ireo any amin'ny larana faharoa na fahatelo kanefa dia izay moa ny vokatra araka ny nambarako teo dia mahay mirahina zareo anglophone ao anatin'ity tontolon'ny taranja baolina lavalava ity izay ny amin'iny fa iverina eto Madagasikara isika hoetry amin'ny kianja Makiandota-penaka nitanterahana androany ny lalao ampahivadalana eo amin'ny fiadinany amboaran'ny ligue Analamanga izany ka dia fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny lalao manasadalana fa ny fanadihadiana rahantsika amin'ity ariva ity dia ny fihaonana teo amin'ny FTM Manjakaray sy ny TF1 anaty azy izay nampitafavoaka ny Manjakaray hiatrika ny dingan'ny manasadalana. Lavo avokoa ireo everina fa filevana lehibe tao anatin'ny top 14 isan'izany Kosfa, Kadifotsy, 3FB, TFM Manakasina, IRC tamin'ny Manosy be nandritra ny fananana fidinany amboaran'ny Nalamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ny FTM Manjakaray 6 amin'io filevana lehibe no manohy ny fananana. Tafita amin'ny manasadalana ary ny FTM Manjakaray, ny 15 family, ny STM Savonnerie Tropicale zany sy zareo be setroka taorian'ny lalao ampahivadalana nitanterahana androany tetsy amin'ny kianja Makia. Ny FTM Manjakaray nanelika ny TF1 anaty azy tamin'ny 5-10 izay idona amin'ny 15 family amin'ny lalao manasadalana. Ny 15 family izay nandresy ny USA Kadifotsy tamin'ny isa mazava 5-20. Tafita amin'ny lalao manasadalana ihany koa ny Savonnerie Tropicale rehefa nandresy ihany koa tamin'ny isa tery dia tery 5-14. Iry zareo be setroka na ny cheminot ny fanandrona amin'ny STM eo amin'izay lalao manasadalana izay. Ny be setroka izay nandresy ny Kosfa tamin'ny Mokafoy 9-5. Fa isan'ny lalao tena nandrasan'ny mpakafy tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny FTM Manjakaray manao akanjo manga sy ny TF1 anaty azo manao akanjo mavo. Raha endry lalao tamin'ny ankapobeny dia nanatombo ny FTM Manjakaray teo amin'ny fanafiany izay nahatonga baolina nety tanana iray sy nahatsara orzo iray ka nitoko 7 teo amin'ny fidirana voalohany. Ny TF1 kosa dia baolina nety tanana tokana izay voatsara no tokony 7. 7-7 ny isa teo nitarika ny FTM. Io iso ihany koa no nety ny orototany ala sasatra tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Vao nanomboka fotoana fohy ny fidirana faharoa dia nahatonga baolina nety tanana indray ny FTM Manjakaray izay tokony 10-10. Orzo tokana kosa no voatsara ny TF1 ka nalasa isan'ny 10 tao anatin'izay fidirana faharoa izay.
fandaharan-dalao amin'ny lalao manasa-dalana ary ny cheminot hikatroka amin'ny savony tropikal ary ny FT Manjakaray fanazava amin'ny 15 family.